vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran ianaratsika indray androany hoe ireo zavatra mila tandremana ary tsy maintsy tandremana rehefa miaraka amin'ny fanahy masina rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahy masina inona daholo ny zavatra tsy azonao atao inona zavatra tsy maintsy tandremanao efa natsetiko kely ihany omaly izay fampianarana izay mahakasika les interdits ireo zavatra fadina rehefa miaraka amin'ny fanahy masina fa androany tsy le hoe zavatra fadina fotsiny fa ireo zavatra mila tandremana lena hoe inona ny zavatra mila tandremana rehefa miaraka aminao ny fanahy masina amaky ny tenin'ny tompontsika atao amin'ny Efesiana toko faefatra andininy fatelopolo manao hoe andininy fasivy amby roapolo hoe aoka tsy ho alokon'ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana izay ina hoe arak'izay tokony hanaovana mba azahoan'ny miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasianareo amin'ny andro fanavodana aza manao ina hony aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasianareo amin'ny andro fanavodana misy tantara vitsivitsy reto andovaka itsika atao amin'ny bokin'ny Pitsara dia ao aorianan'i Josoa Pitsara toko 7:10 tiako hainoanao tsara ny tantara eo amin'ny andininy voalohany ny nahaterahany Samson ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo mason'i Jehova indray ka dia natolotra Jehova teo an-tanan'ny Filistina 70 taona ny zanak'Israely ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokony Danita manono anarana ary momba ny vadiny ka tsy niteraka maninona hono ny vadiny momba ary naninona ary ilay anjelin'i Jehova niseho tamin'ny ravivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misotro tovay natoka ary aza mihinana akory izay zava-padina fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiakareza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany akibony zaza ary izy no hanomboka amonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina eo amin'ny andininy faefatra verenako koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misotro tovay natoka ahoana ozy ary aza mihinana akory izay zava-padina fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiakareza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany akibondreny ny zaza ary izy no hanomboka amonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina atao amin'ny Nomery toko 20
Nomeritoko faharoapolo tantara Mosesy ndray ty. Ary andininy fafito ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehina ka vorinao sy aroana rahalanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny fiangonana ary mitenena amin'ny vato lampy eo masony manina hony dia apoboka ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vato lampy ianao ka dia ho ampisotronao rano ny fiangonana sy ny biby fiompy. Inona ny asain'i Jehova natao Mosesy eto? Maninona amin'ny vato lampy? Miteny amin'ny vato lampy, miteny amin'ny vato lampy. Andininy fasivy dia nalain'ny Mosesy ny tena avy teo anatrehan'i Jehova araka izay nandidiny azy. Dia novorian'i Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vato lampy ny fiangonana. Ka dia hoy izy, miaino rom-piodina moa amin'ity vato lampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vato lampy indroa tamin'ny tehiny. Naninona ho Mosesy? Nanainga ny tanany dia naninona? Dia niboboka be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Dia tsy haninona hony? Tsy hitondra izao fiangonana izao ianareo. Ato amin'ny Levitiko sy toko fahafolo. Levitiko sy toko fahafolo tantara ray farany ampianarana antsika ianarantsika indray ny hoe inona ny tsy azonao atao rehefa miaraka aminao ny fanahy masina. Ny nitondran'ny Nadaba sy Abihu afo tsy izy, afo manahoana hony sy ny nataon'Andriamanitra noho izany. Ary Nadaba sy Abihu zanaky Arona samy naka ny fitondrany afony avy ka nanisy afo tao anatiny ary nanisy didikazo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova izay tsy nandidiny azy. Izay nanina hony? Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nafaty azy roalahy dia maty teo anatrehan'i Jehova izy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Arona, izany dia ilay nolazain'i Jehova hoe amin'izay akaiky ahy no isehoko fa masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitra dia sina i Arona. Ary Mosesy dia napaka ny Misaela sy Eliazafana zanaka Oziela rahalahandrain'ny Arona ka nanao taminy hoe manantona ka iento ny rahalahanareo hiala eo anatrehan'ny fitoerana masina hoe nivelany Toby. Dia nanantona izy roalahy ka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany hoe nivelany Toby araka izay efa nolazain'ny Mosesy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Tamara zanany lahy, aza mirakaraka volo na mandritra ny akanjonareo fa andrao mba maty koa ianareo sady izy fatezerana atratra ny olona rehetra ka oka ny rahalahanareo dia ny taranak'Israelitra no hitomany noho ny fahamaizana izay narehitra Jehova. Amen. Androany dia mbola hivavaka tsika ary angataka hatrany fahafenon'ny fanahy masina hidina ao anatinao. Arabaony eo anilanao dia teneno izy arabaina tonga somatsara etondray sy hoe lazao aminy ho feno fahasoavany sy hoe teneno izy ho fenon'ny fanahy masina ndray sy androany hoe Alleluia. Mahafinaritra ny mamaky ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly ao izay efa nampianarina anareo fa 4 andro tsika izao androany, 4 andro tsika izao androany, 13 jours androany tsika
fa 13 androany amin'ity fahafianon'ny fanay masina ity mafinaritra miainao nireny fampianarana rehetrarehetra zay rehatsika ireny fa rehefa ao anatinao ny fanay masina dia mavita zavatra tsy takatry ny saina ianao rahalahy sy anabavy ary mbola ampahery anareo rahalahy sy anabavy tonga eto aza matahotra fa aoriana nyity 30 andro ity andraisantsika amin'ny fanay masina tsy maintsy misy fipoahana zavatra ngeza be mihitsy indrindra ianao nanaraka tsy tapaka an'ity séminaire ity efa nampianariko tamin'ny herinandro ity fa misy fotoana ianao miandry an' Jehova fa zay miandry an' Jehova dia hoana ozy izy mandrosiery ka maro aminareo reo mahafinaritra fa tena hoe ninninona tsy vita any an-trano any ninninona tsy milamany dia zao za tsy maintsy eto anaty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana eto anaty amin'ny fanay masina dia lazaiko aminao amin'ny fomba ofisialy fa isy zavatra be da be ho alamin'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiainanao any misy zavatra be da be ho alamin'Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa mandamin zavatra dia tsy amin'ilay heritseretanao azy ny ianao mako zao rehefa le hoe mitady vahaolana ianao dia le vahaolana mbola miolakolaka ny ianao fa Andriamanitra rehefa mamany olanao tonga dia le any ambony mihitsy ny tonga dia fa miainga vahaolana miainga avany ambony mihitsy zany no manin'Andriamanitra ho anao isy zavatra ho manin'Andriamanitra ho anao nampianariko teto omaly fa izao anana ny fisainan'Andriamanitra ianao anana fisainana avany ambony ianao ny amahanao olana tsy fisainana maha-olombelona tsy hitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra tsotra ianao fa izy famahana olana tsy takatry ny saina alleloia Andriamanitra rehefa miditra tsehatra tsy takatry ny saina misy fotoana rehefa ao bypass ao manangana an'le tsika moa zany fiangonantsika ao bypass ao mandeha tsara fa ny zavatra atao ao zany zao manamboatra carreau manina hoe carreau dia le carreau nefa tena lafo le asana 60 cm na 50 cm le maintomainty iny 60 sur 60 dia ny 1 mètre carré amin'izy asana 1 mètre carré ny ray amin'ireny sany tsy mahery angamba anakefatra amin'le izy 400 000 izy iny 400 000 mahery ny ray paquet an'le izy anakefatra ihany ny ray paquet dia misy fomba fijery zany tamin'izany hoe mahafinaritra ana mivadiko moa manam-pinoana be koa izy ataovy alleloia mikiry mihitsy izy nanao an'le mampahery ny rahalahy sy ny anabavy eo nanao carreau an'le iny izy ty le pilipitra aloha dia vita le pilipitra dia atao ndray any ambany eny dia nefa eritsereto hoe eo amin'ny 1 mètre carré an'le carreau zany 1 mètre carré mahery kely 400 000 dia jereva nefa fa io trano be ray manontolo asana avoroen'ity le fiangonantsika teo bypass io no fenona carreau raha fijery maha-olombelona lavitrezaka sa tsy lavitrezaka dia natao foana dia mampahery foana zaza moa tena misy fotoana ihany mijery raha hevitra maha-olombelona tia ka eritsereto zany fa 2 mètre atao hoe 2 mètre sur 1 mètre fa tsy 2 mètre carré akory eny 2 mètre carré zany efa any amin'ny 1 million latsaka kely dia ahoana any amin'ny io ngamba 2000 sur mètre carré tokoa moa fiangonanao anazy 4000 mètre carré izy io latsaka kely 4000 mètre ahoana nanaovanao carreau maintimainty fa io Andriamanitra io rehefa miasa tsisy masakany alleloia nisy olona nampiasain'Andriamanitra ao bypass ao mividy carreau tovy alleloia carreau tsy le ohatry tony fa amin'le zay teneko anareo le tena avolenta zay nisy olona nampiasain'ny tompo dia zao mahafinaritra le mametaka carreau indray zao tsy maharaka amin'izao alleloia misy rahalao mandefa carreau hatrany amin'ny 20 paquet isan-kerinandro tamin'ny herinandro ity zao 40 paquet alleloia io Andriamanitra io rehefa manokatra lalana any amin'le tsy takatry ny sainao mihitsy fa nahanao polisy ohatrany ahoana raha ny fiangonana sahirana voavitan'izy eo
dia le rahalahy indray ny somary nalahelo mihitsy izany tamin'ny terinandro teo nofako malisa tamin'ny terinandro teo hoe tena ohatrany tsisy mpanao mihitsy ty karô ty satria mistoky be eo le karô vidiana ohatrany tsy maharaka mihitsy nareo a mila tsatsarina amin'ny kongresy ty ozy izy ataovy aleloia mafy raha fijeriko azy eo raha karô latsaky ny 800 millions na 1 milliard tsy mavita an'leo 1 milliard no any fijeriko an'le karô fa dia io Andriamanitra io zany dia tena hoe mampiasa olona io te hiteny aminao a misy lalana osokafan'Andriamanitra fomba tsy ho takatsy ny saina raha ny herinao sy ny tanjakao izy zavatra tsy mivaza any raha fijerinao maha-olombelona tonga dia ozy ianao hoe tena tapidalaka le paster fa raha Andriamanitra no mitsofoka miditra tsehatra any amin'ny tsy takatry ny saina zaho agaga fotsiny dia mirenforcena be da be mihitsy zao ny maçon nametaka an'le nandalo tany ao maly maçon mametaka an'le carreau tena ny renforcena hoe ampitombony isan'ny maçon ametaka an'reto carreau reto alleluia fa dia tena mahafinaritra io Andriamanitra io raha lasena vavy rehefa manao zavatra io dia tsy any amin'le fomba heritseretanao azy fa misy lalana tsy takatry ny saina zay heritseretan'Andriamanitra azy raha vao miasa io fanay masina io miditra tsehatra ao anatinao mahavita ny zavatra tsy vitanao ianao io fianakavianao mafilo tsy mety ny ovaforo eo hiditra tsehatra amin'ny fanay masina ho resy lahatra ho azy reo hibebaka an'olo tena ho an'i Jesosy reo izanaka ao anaty adalàna ao anaty rongony ao anaty adalàna ireo re zanaka ao maditra vadinao maditra mino zao lazaiko zao rehefa mifanay masina nikasika ny fony any tsy afaka mandaa izy tsy afaka tsisy olona afaka mandaa zany tsisy olona afaka mandaa zany na ny fahavalonao ary vitan'Andriamanitra mampiondrika an'io rehefa mifanay masina ny miasa rehefa ny fanay masina ny miasa fanay masina afaka rehefa fampianarana be da be reny fanay masina afaka namorona ny zaza kely tao anatin'ny kibon'ny Maria ny fanay masina ny fanay masina natonga ny Davida ny ositra tao anatin'ny Davida natonga ny Davida naresy ny Goliata ny fanay masina natonga ny Petera nampatsangana ny malemy ny fanay masina no natonga azy navita fahagagana nandresy lahatra olona 3,000 ny ray mibebaka le olona nanenjika le olona nanombo an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana le olona namono an Jesosy ireo le jiosy tena mafiloso mafiatoka ireo lay nandatsa an Jesosy teo ambony hazo fijaliana raha vao niasa ny fanay masina 3,000 ny ray mibebaka ary niaiky tanteraka te ampahery anao ao arinany zao reo avanao rafozanao ray aman-dreninao manahana finoana ifampitatana aminao andeha hivavaka hitady an'Andriamanitra eto ary tsy anao tsony ny andady latsy iresaka aminy fa izy mihitsy no resy lahatra hiaraka aminareo ndeha hiaraka aminareo aiza moa le fiangonana misy anareo tovy alleluia rehefa miasa ny fanay masina rehefa miasa ny fanay masina reo olona nanampy anao reo ianao indray ny anampy azy alleluia ny mahafinaritra na amin'ny fiainako misy amin'ny tamin'ny fianakaviako mba nanosika tamin'izay tao anaty fahantrana tamin'izay tao anaty ady misy an'ireny havanay reny mba nanosika anay misy rahalahy sy anabavy mba nanosika anay nanosika anay tamin'izany fa mahafinaritra mivadika ny tantara tsika indray zao mba manosika azy avatỳ ambadika ho tanteraka aminao sy ny akonanao ane zany ireo zay nibata anao rehetra ianao indray no hibata azy ireo zay nanosika anao rehetra ianao indray ny hanosika azy tovy amen rehefa ao anatinao ny fanay masina mahavita zavatra afaka midepasy zay rehetrarehetra eo anoloanao ianao afaka maninona hoe ary aza mata ohatra ianao raha ialonan'ny olona fa ho maro ny olona be fialonana anao satria ianao midepasy azy tsy ahoatsy ahoana ianao nefa tsy hoe namingy anazy ianao tsy hoe nanapotika azy fa ianao fotsiny zao hisy hery araka aminao zay ahafahanao mandeha misongona ny olona rehetrarehetra eo anoloanao amen rehefa ao anatin'ny olona mifanay masina debe da be ny tombotsoa azo raisina ahoana hoe sarotra ediavana tompoko sarotra ediavana ny olona misy ositra sy fiain'ny fanay masina ary tsy azo resena ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha Andriamanitra ny momba antsika
izy anatohatra atsika fa am'izay nyrehetra zany dia mihoatra noho nina ozy izy raha lasy anabavy ny olona manana fanahy masina mety ho tsotsotra ohatra anao zao mipoziny mety be rebareba ohatra anao zao mipoziny fa sarotra resena tsy azo resena tsy azo potehana ny olona manana fanahy masina ary raha bao ny eo anila anao dia raiso ny tanany nizaniza iady aminao ianao tsy azo hoe diavana hoe raiso ny tanany ianao tsy azo resena hoe mety tonga mitsangana eo anlohanao ny olona mpanakarena be fiainy volamena hatrany tapon-dohatra any am-paladia ary manindritsindry ianao non ianao aza mifamaly aminy aza miteny akory hoe zay ngaraka kely ohatra zao dia ataonareo tsinitsinina aza miteny an'izany tsy azo resena fotsiny zao ianao misy herin'andriamanitra tsy kely ianao matanjaka ny andriamanitra ao anatinao alleloia tsy azo resena ny fanahy masina ao anatinao tsy azo impossible ny fomba andresenanao tsy possible alleloia satria lehibe zay ao anatinao noho ny am'izao lehibe ny ao mety mandalo ady ianao tsy midika akory zany faharesy ianao mety mandalo olana ianao tsy midika akory zany faharesy ianao ny olana mety andalo fa valo mety iseho fa ianao tsy resy tsy manonona eto androany fa ianao tsy ho resy satria lehibe ny fanahy masinao anatinao alleluia amen maherezy itsika kely ny onilanao dia tena izy maherezy amen zao na izany na tsy zany rehefa miaraka amintsika amin'ny fanahy masina dia misy zavatra be da be mila tandremana ny fanahy masina zay fotsiny gravy be tena tsy misangy ny fanahy masina tsy misangy andriamanitra miaraka amintsika mila mitandrina ahoana hoe za nisy vaovao nampalahelo zay rehako hatramin'ny maly pasteur lehibe anankiray mpanompon'andriamanitra lehibe ao a Congo ao pasteur anisany mahafinaritra ary zay pasteur zay ny fitoriny teniny ary mi-influencer an'izao tontolo zao ny toroteniny pasteur atao hoe Marcelo Tunazi izy mahalala zay pasteur zay pasteur congolais izy io pasteur anisany mahafinaritra ary tena atao hoe mpanompon'andriamanitra matoky omaly maraina maty tampoka ny vadiny tsy fantatra hoe maty naninona fa dia hoe tratra ny crise cardiaque dia nijanona ny fony dia maty dia rehefa mare zavatra ohatr'izany dia mampandiny tena manina hoe za moa tonga dia nandiny za zany tsy tany amin'le maty no henoko fa tonga dia mandiniky so dia misy zavatra tokony ho ahitsy tompo amin'ny fiainako inona ny tokony ho amboarina inona ny tokony ho ahitsy so dia misy fahamarinana tokony andehanana inona ny tokony fahamasinana tokony hijoroana satria raha izany mpanompon'andriamanitra zany tena tatoato izy zao nitety an'izao tontolo zao mihitsy nitoroteny ary vao tamin'ny herinandro izy nitoroteny tao a Frantsa tao aminatana terrain izy nitoroteny izy ny afrikanina anisan'ny samy toroteny any anatina terrain ataovy alleloia mafy tonga any a Frantsa izy misy fotoana mitoroteny tany a Frantsa vahoaka any a Frantsa moa sarotra no ny iny izy ty ny mitoroteny any fa izy anisan'ny mpitoroteny tena manetsika an'io Europianina io nefa izy mainty otra ary rehefa miaino nitoroteniny ianao tena hoe misy fampianarana lehibe omaly maraina dia maty ny vadiny ary maty tampoka dia rehefa mare an'ireny dia hoe inona ny tiany tompo teneniny misy za tsy malala za koa tsy nanameloko za tsy manameloko hoe inona zavatra tsy nentina ataony tsy amin'izany tsy iny any tompo rery any fa rehefa maheno zavatra ohatreny dia zao ozy izy ny ten'andriamanitra hoe amin'ny andro mahory dia mieritsereta ahoana dia misy zavatra mila eritseretiny dia ozy izy ty Efesianina toko faha-efatra ty andininy fatelopolo manao hoe aza manao zay mampalahelo ny hidiny ny fanahy masina zay nanasiana tombo-kasianareo amin'ny andro fanavotana aza mampalahelo ny fanahy masina
ao anatinareo izay nanasiana tombo-kasehanareo aza manao mampalahelo ny fanay masina io. Ino zao fampianarana zao? Itsika pino zany tsy hoe faly fotsiny satria manana ny fanay masina, tsy hoe faly fotsiny satria miteny tsy fantatra, tsy hoe faly fotsiny fa mahita fahagagana misy hery, non, tsy hoe faly fotsiny fa misy zavatra mila tandremana. Aza manao zay mampanina ozy izy, mampalahelo ny fanay masina, misy zavatra mila tandremana. Jery tantaratsika teo, tantara Mosesy, tantarany reniny Samson, tantarany zanaky Arona. Raha resaka le tantarany zanaky Arona eto amin'ny Levitiko sy toko 10 dia izao zavatra nitranga. I Arona sy ny taranany dia notendren'Andriamanitra ho mpisorony. Maninona hoe Arona? Ho mpisorony. Dia nosorany Mosesy Arona sy ny taranany. Inona moa doky an'ilay hoe mpisorony? Ho mpitondra fivavahana, ho mpitondra fanatitra, ho mpikarakara fanatitra. Zany no iraka nampanaovina ny Arona, anatitra fanatitra hodorana. Dia tena ikarakara i Arona sy ny taranany. Iza hoe? Inona nefa ny zavatra nitranga teto? Nisy zanaky Arona roalahy eto novonoany Jehova. Zanaky Arona miralahy novonoany Jehova, novonoan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana ray. Satria naninona? Nitondra afo tsy izy. Izy andeha anatitra niny afo iny, andeha andory fanatitra. Io zany misy fombafomba tenenina ataon'Andriamanitra hoe ohatra hoe eto ihany maka afo ty ihany ny azonareo alaina, tsy afaka maka afo fa afo ato ihany ny alainareo andoronana io. Tsy hoe zay tianareo atao ny atao, hoe apirehitra briky na apirehitra afokasika dia iny ihany apirehetiko dia ampidorako any. No, tsy zay tianao atao fa zay asain'Andriamanitra atao hoe rehefa ohatsy izy Andriamanitra itsy afo itsy ihany ny alainareo dia afindranareo etsy dia izay ihany ny alaina. Izy miralahy nefa dedadedaka. Inona koa zay problème amin'izany? Rehefa maha io dia mitovy ihany, rehefa afo dia mitovy ihany. Tonga dia dory fotsiny zalahy brique na andory brique na piretiny ny afo, mitondra ny afo, teny eo ny tsy elaran'Andriamanitra ny afo izy miralahy. Maty sur place. Satria nahoana? Ozy atetongalo hoe rehefa miaraka amin'ny fanay masina ianao dia misy zavatra tsy azonao atao. Maninona hoe? Misy zavatra tsy azo atao. Dia izao ny tenin'ny Mosesy eo amin'ny 9 andininy 2 dia nisy afo nivoaka avy teo anatrihan'i Jehova ka nafaty azy roalahy dia maty teo anatrihan'i Jehova izy. Dia ho Mosesy tamin'ny Arona, izany dia ilay nolazain'i Jehova hoe amin'izay akaiky ahy no isehoko ho masina. Amin'izay manina hony avereny mafy e. Zany ny ampaherezako ny pastera. Ity séminaire ty moa tsy hoe ho an'ny mpino ihany, ho an'ny pastera, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra. Le anarana pastera moramora, le ianao lasa pastera tsy maninona fa attention, fa raha akaiky an'Andriamanitra ianao ka misy fanay masina ianao dia misy zavatra tsy azonao atao. Tsy hoe pastera ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao dia zay tianao atao ataonao, zay mahafinaritra anao ataonao, fa misy fotoan'Andriamanitra mikapoka. Ary ny olona kapohan'Andriamanitra dia io tenin'ny Mosesy io, amin'izay akaiky aho izy no isehoko fa maninona masina. Tsy hoe akaiky an'Andriamanitra dia afaka milalao fahotana, tsy hoe akaiky an'Andriamanitra dia afaka manao zay tiana atao, fa ozy Andriamanitra aza manao zay mampalahelo ny fanay masina. Tampotampoka teo le zanaky Arona anankiroa maty ny tsy elaran'Andriamanitra ny afo. Misy zavatra mila tandremana. Mafinaritra le hoe fiain'ny fanay masina, mafinaritra le hoe mahita fahagagana, mafinaritra le hoe fiaino herin'Andriamanitra, mafinaritra. Fa attention, tsy mitovy amin'ny olona tsotra intsony ianao. Ahoana hoe? Tsy mitovy amin'ny olona tsotra ianao. Na ny vavanao mila fehezina,
ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina nivakitsika teo toko faefatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Io Efesianina toko faefatra io dia zao nivaky ny teny. Eo amin'ny andininy fa 7. Aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay manino ozy izy teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony ho anaovana mba azahoany miaino fahasoavana mba azahoany miaino ina ozy izy ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo amin'ny andro fanavotana ataon'Andriamanitra mifanaraka ireo verset ireo eno tsara veriko indray mandeha. Aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay teny maninona maloto fa izay tsara ho inona ho fampandrosoana. Zay tsara ho fampandrosoana fa aoka tsy ho aloky ny vavanareo ninona teny maloto ary aza manao zay mampalahelo ninona fanahy maloto. Eo zao mifanaraka tsara ireo verset ireo. Aoka tsy aloky ny vavanareo ny teny maloto fa teny izay inona ozy izy tsara ho aninona ho fampandrosoana fantaniana mipetraka. Ny teny aloky ny vavanao ve mampandroso ny hafa sa mampiemotra ny hafa. Aoka tsy aloky ny vavanareo ny teny maloto fa ny tsara ho fampandrosoana ozy izy ny voalaza Baiboly fa mampalahelo ny fanahy masina ny hoe misy olona malahelo no ny teny aloky ny vavanao, misy olona maraty no ny teny aloky ny vavanao, misy olona miverin-dalana no ny teny aloky ny vavanao, misy olona malahelo sy tezitra tsy manompo ny tompo intsony no ny teny aloky ny vavanao satria le teny aloky ny vavanao nitondra fiemorana fa tsy nitondra inona fampandrosoana. Ny zavatra takin'ny tompo aminao nefa ny teny aloky ny vavanao dia mitondra inona mitondra fampandrosoana. Rehefa feherin'ny fanahy masina ny olona dia tsy afaka miteny zay tiany ho tenenina. Zay tiako ihany io zay teneko zany no tiako ka zay ataony na iverin-dalana izy tsy rarahako. Attention, ianao tsy miraraha fa maninona fanahy masina malahelo fanahy masina satria le olona tsy nandroso fa potika ny ara-panahiny olona. Zany ny mila tandremana. Mety misy olona manafitohana anao, mety misy olona manome fahatezerana anao, mety misy olona za misy lehilahy zay tsy haiko tamin'ny herinandro ambony mandefa message ohatrany tsy azoko zany mihitsy ny resany dia avy eo izy niantso amin'ny telefônina ohatrany hoe za mila miresaka mihitsy amin'ny pastera mila rehany feoako dia niantso ana amin'ny telefônina izy avy eo amin'ny 30 seconde teo na 2 minitra teo ngamba raha ela indrindra tsy azoko ny resany ohatrany olona mila ady zany ohatrany mila gidagidy zany le olona tsy namaly azy akory a zavatra anankiray ny nataoko bloqueko ny numéroany. Ataovy alleluia. Bloqueko ny numéroany dia sady tsy hitako ny message tsy hitako ny resany tsy mifandray amin'ntsony a mampitehiteny foana manina hoe fa saingy zao ozy ny voalaza Baiboly hoe le teny aloky ny vavanao aleo tsara fampandrosoana. Ataovy alleluia mafy. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina tsy mahazo miteny zay tianao tenenina tsony ianao, tsy afaka manambany olona tsony ianao, tsy afaka manao teny mandratra olona tsony ianao. Teny ho fampandrosoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra arak'izay tokony hanaovana mba azahoany miaino fahasoavana. Zany hoe ny olona miaino anao zany dia mila mandray inona fa tsy fanafitoanana. Teneniny eo anilanao ny olona miaino anao mila mandray fahasoavana hoe dia mila mandroso ara-panao hoe amen na sa tsy amen. Voarainareo ve zany fampianarana zany fa mampalahelo fanahy masin'Andriamanitra. Raha samitsika ato ohatra ny fandaka menao teny marary ny ravavinao, menao teny marary ny rahalahanao, ny anadahanao dia tady dio fa tsy vitan'iny olona iny ihany ny malahelo fa iza koa ny malahelo fanahy masina. Ary mahatonga ny fanahy masina mandray fepetra momba anao. Reto zanaka arona ireto tsy nisangin'Andriamanitra mihitsy. Inona mory havana moa ny tena fahotana izy mirahalahy reo? Eritrereto nitondra afo izy, nandrehatra afo izy, andory fanatitra izy fa nidoran'Andriamanitra izy satria maninona misy zavatra mila tandremana rehefa miaraka amin'ny fanahy masina
dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao satria ilay Andriamanitra maheriny ao anatinao ao. Jerevo ny tantarany Mosesy nivakitsika teo amin'ny nomeritiko 20 anga misy teo raha tsy diso aho. Inona ny teny monmonina ny zanak'Israely tamin'izany, mila rano zay e, mangetaheta zay e, me rano azy zay fanaony mangetaheta matsy Mosesy. Testy Mosesy dia lasa nivavaka, dia ozy izy Andriamanitra matsy Mosesy mandehana ozy izy makeo amin'ny vatolampy. Dia inona ny ataonao vatolampy? Mitenena amin'ny vatolampy. Averiko mitenena fa tsy hoe kapoy. Inona nandidian'Andriamanitra Mosesy? Mitenena fa tsy hoe atao inona? Miteny fotsiny amin'ilay vatolampy, ingana ny tena dia miteny ry vatolampy mivoa rano ianao fa mangetaheta ny olona, dia mivoaka rano ny vatolampy. Zay tezitra Mosesy, tezitra tamin'ireo olo ireo Mosesy, tezitra tamin'ny zanak'Israely. Avinareo aty ozy izy, avinareo aty, sady miaraka amin'ny fihevitra ara-nofo. Te izesy tamin'ireo olo ireo, tsy mahalalanga nareo tena mafilo, nareo tena miaraka amin'ny fatezena sy ny tsy fantatra hoe sady niedinedina sanan'iny miaraka amin'ny tena. Vita amin'ny vatolampy, kapohan'le vatolampy, kapohany impiry indroa. Inona nasain'Andriamanitra natao tamin'le vatolampy? Miteny, mila miteny ianao fa tsy hoe kapohy. Kapohany Mosesy indroa, niboiboika rano be le vatolampy. Tezitr'Andriamanitra. Mosesy, inona ny nasaiko nataonao? Nasaiko nikapoka an'io nga ianao sa nasaiko niteny fotsiny? Nienao nge ozy izy Andriamanitra nasaiko niteny fotsiny e. Hoe nitenena vatolampy fa tsy nasaiko nikapoka e. Zao ny fisazina azo Mosesy. Andovaka itsika ato amin'ny nomeritiko 20. Nomeritiko 20. Eo amin'ny 12. 12. Ary Mosesy dia nananga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny, dia niboiboika be dia be ny rano, dia nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby siopy. Raha fijery maha-olombelona misy fahotany zany sa tsy misy? Tsy inona moa dia tsy niteny ratsy Mosesy teo, tsy nanompa olona, mba tezitra fotsiny izy dia nikapohany vatolampy. Tsy hoe nanompo sampy izy teo, tsy hoe bridana izy teo, samy bridana izy teo, tsy hoe tsisy ninina natao Mosesy fa natao nina fotsiny vatolampy. Zao ny valikafatra avy amin'Andriamanitra 12. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe, satria tsy ninoa ianareo anamasina eo anatrehan'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana zao any amin'ny tany zay efa nomeko azy nareo. Tsy hitondra n'ity fiangonana ity nareo any amin'ny tany Kanana, tsy tafiditra any nareo izy Andriamanitra. Inona ny problema Mosesy? Misy fihevitra ara-nofo tao. Neti-patezerana dia nandeha tamin'ny fihevitra ara-nofo. Teneno ny eo anilanao, neti-patezerana Mosesy hoe dia nandeha tamin'ny fihevitra ara-nofo. Ahoana tsara hoe? Ripiny malala fien'ny fanahy masina, afaka tezitra ianao fa tsy mahazo mandeha hevitra ara-nofo. Averiko ozy izy niteny tompo hoe tezera fanjamanota. Inona ny ererana mpanompon'Andriamanitra? Misy fotoana tezitra, ay tiatrako nampirafy, alo samy anao, tsy mitovy amin'ny vadinao io ianao misy fanahy masina ao anatinao, ianao misy Jesosy ao anatinao, ianao misy fahamasinana ao anatinao, fa tsy hoe nanao adalana ny vadinao dia anina koa ianao. Tsy mitovy aminy ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 9:9, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Romanina 9:9, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiadanana. Afaka tezitra ianao fa tezitra miaraka amin'ny fanahy masina. Inona tompony ho teneniko eto? Raha tezitra tsy mahazo miteniteny foana. Raha tezitra ianao ka miaraka amin'ny fanahy masina ary manozona ny zanakao,
gravy eo ambadika zay na ianao ny mahita loza na zanakao ny maninona ahita loza azo atao ny tezitra fa tsy mahazo tezitra mandeha ara-nofo averiko tsy mahazo tezitra mandeha inona ara-nofo tsy mahazo tezitra mandeha ara-nofo fa mampidodozy tezitra Mosesy dia nanomboka niseho maha-olombelona azy inona ny tianareo atao amin'ity vatolampy ty ve ny tianareo aboboka anay rano hoe sady ny zesta mihitsy hoe izy ony mamoaka rano tandremo ny fanay masina ao anatinao mila mieritreritra foana ianao Jesosy inona ny fanapahan-kevitra raisiko me ho any fanapahan-kevitra avy amin'ny fanay masina fa tsy hoe nalahelo tezitra dia mikisaka alohanao fanay masina fa alohanao vako azy attention ozy izy Andriamanitra mantsy Mosesy tsy miditra izy ianao tsy miditra any amin'ny tany Kanana ianao tsy tafiditra any ianao ry Mosesy ilay lehilahy mahery Mosesy ilay nanana ositra mahery vaika Mosesy ilay nanana fana mahery vaika tao anatiny Mosesy ilay nandresiny Egyptianina Mosesy ilay nanokatra ranomasina mena Mosesy ilay mpanao fahagagana fa kanefa manana ny fanay masina fa tsy nahy nitandrina tsy nahy naninona hoe nieritseritra izy fa afaka manao zay tiany atao tandremo misy zavatra tsy azonao atao rehefa miaraka aminao ny fanay masina zany ny mahatonga ny fiainana mpinitampoka hoe iny ane olona mahery mivavaka be iny ary miteny tsy fantatra iny ane fiain'ny fanay masina iny ane fiain'ny ositra attention fa zavatra iny ray mandeha dia fampitaraboka anao tsy maintsy mitandrina rehefa miaraka amin'ny fanay masina mba tsy hanao zay mampalahelo ny fanay masina ty zavatra ataoko ty ve so dia manao zay mampalahelo ny fanay masina zany ny ampitandremako foana raha miresaka ohatra nareo mpikirakira fanatitra eo mpikirakira fanatitra mana masina tena tsara ataovy aleloia aleloia mana masina tena tsara tandremo mangalatra mipikirakira fanatitra manao ohatra ny zanaky Arona zanaky Elimpisorona fatarareo ny tantara ny zanaky Elimpisorona rombany fanatitra io tokony mbola misy procédure arahana fombafomba arahana dia zay vao afaka mihinana ny zanaky Mpisorona izy tsy te halala mbola eo mpandrahona eo le fanatitra tonga dia rombahany mila tsaky zay ozy izy mila alainay ty vonoan'Andriamanitra tao anatin'ny ray andro izy telo mianaka Elimpisorona sy ny zana amin'ny rahalahy satria hoy ny teny tompo amin'izay akaiky any isehoko fa masina amin'izay akaiky amin'izay olona misy mifanay masina amin'izay fiain'ny fanay masina no isehoko Jehova fa inona izy masina izy fa tsy hoe misy fanay masina ianao mahery mivavaka ianao dia afaka manao zay tiana atao misy zavatra mila tandremana na komity na mpanisa fanatitra zava-masina nareo dekona nareo mpiandry mpanao délivrance asa masina ny atao nareo tandremo mandeha ara-nofo io zany tsy azo idedadedahatra hoe za mahery mivavaka za maka ny tendrombohitra za mifady fianana za fiain'ny fanay masina nefa ny fitondran-tenanao ny resaka ataonao ny toetranao ny zavatra ataonao mampalahelo ninony fanay masina mampidodoza za mitandrina ataovy aleloia za mangataka ny tompo ary araky ny teniko tambolohany teo mampandiny tenana mihitsy na edinao n'le vaovao avy any an-dafy le hoe maty ny vadin'le paster dia ny tenako za tsy ny raharaha le toetra ny zavatra iainany azy tsy te hanadiady hoe inona no mety antony fa tonga dia za no mijery nandiny tena tompo za akaiky anao so dia misy zavatra tokony ho amboarina ataovy aleloia mafy fa amin'izay akaiky aho Jehova no isehoko fa maninona saripady ny toerantsika rehefa fiain'ny fanay masina rehefa akaiky an'Andriamanitra tsy mahazo manao zay tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao hoe zay tiako any io tsy mahazo manao zay tianao ianao teneniny eo an'ilonao tsy mahazo manao zay tiany sisy io
tsy maintsy zay sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ataovy aleloia, ataovy aleloia. Rehefa misy zavatra midona, eno tsara ripino malala. Antanino anilanao mbola ao tsara ve? Eno tsara. Ho atsika mpanompon'Andriamanitra fiain'ny mivavaka ary fiain'ny fanahy masina. Raha misy problème tampoka amin'ny tranga, inona hoe? Aza mainka anamelokolona. Fa iny le zavatra mitranga tampoka ohatra midona aminao tampoka iny, mandiny teny ianao amin'iny. Maninona hoe? Asivitehaka raitehaka. Mandinika. Inona ny tianao ho tenenina tompo? Inona ny tianao ho tenenina? Za zao le tamin'ny ray volana iny le nenjera tao an-trano. Nenjera tao an-trano iny le tongotra le vontony reny sevy. Dia tsy hoe menjera fotsiny. Inona tompo ny tianao tenenina? Inona ny tianao tenenina tao amin'ny akonako? Inona ny tianao tenenina amiko? Inona ny tianao tenenina amin'ny fiangonana? Inona daholo ny zavatra tianao tenenina ao ambadika ireny? Fa tsy misy an'izany hoe tapatongotra ho azy zany. Fa misy zavatra mila dia fusible iny zany. Inona ny anarany hoe? Hitanareo rehefa amin'ny courant, izy mampiasa courant ohatrany. Misy courant na le courant mampiasa courant ianao, dia misy atao fusible. Reny moa tsy dia misy mampiasa fusible fa disjoncteur. Inona hoe? Misy disjoncteur zay io le vao misy court-circuit dia manina le disjoncteur dia mipika namidina le izy. Fanairana amin'iny hoe tsy le disjoncteur misy olana, fa hoe misy court-circuit any, misy problème manjironareo any. Azonareo ve zany? Dia mihitsana ny disjoncteur, mipika ny disjoncteur. Ka ho an'ny mpino, rehefa misy zavatra mitranga tampoka ianao fiain'ny fanahy masina, ianao mahery vavaka, ka mipika ny disjoncteur, dia aza tonga dia potserina aloha, fa andana mandiny tena. Aza tonga dia averina, hoe tena averina koa tika tiako mipipika fahatany, fa dinio aloha fa misy court-circuit any. Misy zavatra tokony amboarina any, misy zavatra tokony ho ahitsy any. Ataovy amainina mafy raha resy lahatra amin'izany ianao. Inona zavatra tokony ahitsy eo amin'ny akonana? Inona zavatra tokony ahitsy eo amin'ny zanakao? Ohatra, eno tsara ripino. Eno tsara ty fanoharana sy ohatra ameko anao ty. Eto ianao mivavaka, tahi ho a Jesosy a, vao ny olako tompo, me vola andohavako ekolazy, tahi ho a Jesosy ianao fahagagana. Omen'Andriamanitra anao 20 millions. Inona zavatra mitranga men'Andriamanitra anao 20 millions? Zanakao vavy mbola tsy mivavaka, omenao 1,5 million hividianany lamaody. Zanakao lahy tsy mivavaka, omenao 2 millions iarahany amin'ny vehivavy. Vadinao tsy mivavaka, maka vola anaovany loka, nefa le vola nangatanao tamin'izy. Azagagy ianao fa orinan'izay, mipika ny disjoncteur. Misy zavatra mitranga tampoka ao an-trano, dia aza mandroaka devoly. Fa tsy devoly io, tsy mpamosavina io, fa fandinihan-teny io. Misy zavatra mila amboarinao malaky ao. Volan'Andriamanitra dininao fa folo karena tsy nalohanao. Ianao nangataka tamin'ny tompo, tsy mahay miara-miasa akory amin'Andriamanitra, tsy mahatsiaro an'Andriamanitra. Ny zanakao manao adalàna ny menao vola. Tampotampoka voan'ny accident moto ny zanakao. Tampotampoka misy problème, aza mametsiny an'Andriamanitra ary aza mametsiny ny devoly. Fanahy masina ho anatinao, ianao miaraka fanahy masina, nefa ianao tsy mitandrina. Misy zavatra mila tandremana, fa tsy hoe miaraka fanahy masina dia zay tiako an'io. Raha men'Andriamanitra anao ny vola, men'ny fanahy masina anao ny vola, volan'Andriamanitra iny fa tsy anao. Tsy azonao atao amin'izay tiana ho anaovana azy. Ahoana hoe? Ny rehefa tonga eo ny vola men'olona ny asan'Andriamanitra amin'ny fiara-miasa amin'ny asan'Andriamanitra, matahotra mihitsy amin'ny géreny io. Jesosy io, so dia andeha amin'ny tsy falehany ty, na mangataka amin'ny fitarihan'ny tompo. Inona ny tokony andaminana ny tony vola tony Jesosy? Tsotra le antony, tsy vola amin'ny pasterery ty nefa anisy Andriamanitra. Fa tsy hoe tonga ny volan'olona dia zay tiako atao, zay tiako anaovana azy. Mailo
mailo za mailo be da be ny olona mangataka ao amiko mitady fanampiana manampy arak'izay kely vita fa nanomezan'ny olona nireny ohatra hoe anaovana trano eny any sabotsy dia tsy natao amin'ny ekolazin'ny olona alleloia misy any keo nefa tsy mangataka ekolazy kely dia eo amin'ny mangataka ny tompo aoka mba tsy hevitra maha-olombelona aoka mba tsy fisainana maha-olombelona satria saripady izay akaiky aho Jehovah no isehoko fa inona za tsy te hahita olana amin'ny fiainako za mitandrina mafy mba tsy handray fanapaha-kevitra ranofo satria ny fihevitry ny nofo dia inona fahafatesana amin'ny fitondrana ny asan'Andriamanitra amin'ny fitondrana olona fitondrana pastera mpiara-miasa mba tsisy fanapaha-kevitra aranofo zany inge nitondrantsika nyity fiangonana ty ato zany tsisy fanapaha-kevitra zay tia ny pastera heritiana atao na zay tia ny conseil pastoral atao na zay tia ny pastera rayana atao fa zay tia ny fanahy masina atao tovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao fa Andriamanitra tsy misangy teneniny eo an'ila anao fanahy masina tsy misangy hoe zany nahatonga ny tamin'ny Samsona hiteraka tamin'iza hoe mamany Samsona dia vehivavy momba zany olona tsy miteraka zany ndray andro nisy anjelin'Andriamanitra niseho tamin'ny mamany Samsona tamin'ny mamany Samsona ny anarany moa tsy fantatra fa dia hoe Manoa vadiny madame Manoa zany dia niseho io anjely io ndovaka itsika farany tantara io melohany amaranako azy dia hivavaka itsika reo aveo atao amin'ny mpitsara toko fahatelo amby folo andininy faharomana hoe ary nisy lehilahy avy any Zora amin'ny fokony Danitra Manoa ny anarany ary momba ny vadiny ka tsy niteraka ary ilay anjelin'i Jehovah niseho tamin'ny ravivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa nananaka ianao ka hiteraka zazalahy tovy amen koa mitandremy ianao ankehitriny ka aza misotro tovaina atao ka aza misotro ianao ni ary aza mihinana akory zay zava-padiny fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiakarezany lohany fa ho nazirita ao an'Andriamanitra trany akibony reny ny zaza ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tany amin'ny Filistina ataovy amainina ihany teto ny zanak'Israely dia nampijaliany ny Filistina 7 taona nampijaliany ny Filistina condamné mihitsy ireo 7 taona inona zavatra nitranga amonjy ny zanak'Israely amin'izay Andriamanitra dia amin'ny antsony le fitenenan'ny tanora hoe mbola tsy teraka le tsy ny andresy ahy satria le olona amonjy an'ny zanak'Israely mbola aiza mbola any anaty kibo mbola any anaty kibo izy Samsona ny anarany dia nafinaritra indray dia izao Andriamanitra rehefa anao zavatra lehibe dia amin'ireny olona tsisy ilana azy ireny Andriamanitra miasa tovy alleluia mafy satria tsy vehivavy efa niteraka 7 ty vehivavy hiteraka ny Samsona ty tsy vehivavy efa niteraka 5 fa vehivavy manahoana vehivavy momba te ampahery anareo ahilikiliky ny olona hiainga ao aminao ny fahasoavana izy fitahina ivoaka ao anatinao ao te ampahery anareo momba tsy niteraka te ampahery anareo ohatra mipokatra hiainga avy ao anatinao ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra Andriamanitra rehefa hiasa dia amin'ireny olona atao tsinitsininy reny mihitsy Andriamanitra ny miasa aza matao ohatra ianao mbola verika ihany hiasa ny fanahy masina ao anatinao ary ao anatin'ity 30 andro ny fahafin'ny fanahy masina ity amenao anao ny fanahy masina alleloia sao amin'ny herin'ny androany dia mbola ao anatin'ny raitsika mbola voniny ianao sa tsy voniny mety sa tsy mety zay amin'ny herin'ny larobia amin'ny herin'ny talata mbola tiry fanahy masina ty ihany ny voizitsika ito ho fianona ny fanahy masina mitafotafo ianao ary aminao le ohatra ny tsinitsinina io ao mihitsy no ameritsahan'Andriamanitra zavatra vaovao alleloia
eno e mama Samson ilay vehivavy tsy miteraka efa nitondron'olona molitra ozon'olona vato kiboribory tsinitsinina io tany amin'io daholo mason'olona fa hoy Andriamanitra hiteraka zazalahy ianao ary zazalahy akibonao io no amonjin'ny Israely amin'ny tanan'ny Filistiny io no hitondra fahasoavana sy fandresena ho an'ny vahoakan'ny Israely. Ataovy aleluia, aleluia. Inona ny zavatra nitranga melohan'ny terahany Samson dia nisy anjely niseho tamin'ny mamany dia zao ny tenin'ilay anjely hiteraka zazalahy ianao ho amin'ny dininy 7 ary ilay anjely ny Jehovah niseho tamin'ny ravehivavy ka nanao hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa nananaka ianao ka hiteraka zazalahy koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misotro divaina ataoko aza manina honi ary aza mihinana akory zay zava-padina ary indro ianao anananaka ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasihaka rezany lohany misy fipetra vitsivitsy ao voalohany aloha aza misotro tokana divay faharoa aza mihinana zava-padina inona le zava-padina reny le sakafo tsy fihinana akoso sy ny sisa sy ny gisa sy ny retaretreny crevette amainina fahatelo rehefa teraka io zaza io dia aza atao inona ny lohany aza etezana raha vao miaraka amin'ny fanahy masina dia tsy zay tiana ho atao teneniny eo anilanao tsy zay tiana ho atao ny fanahy masina dia misy fipetra foana za dia gaga amin'ireny le fiangonana mampianatra fa andro ny fahasoavana zao ka zay tiana ho atao ataovy azafady ny fanahy masina tsy zany tsisy an'izany zay tiana ho atao zany ny ataovy misy fipetra nanomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy ianao ve olona vetaveta dia ho esan'ny fanahy masina ianao ve olona mangalabadin'olona ary tena mbola mitady vadin'olona hafa ndray ary dia esan'ny fanahy masina ianao ve ny teny aloako ny vavanao mandratra olona manimba olona dia esan'ny fanahy masina aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina mazava sa tsy mazava zay hiteraka zazalahy ianao ary madama ozy izy fa zao tandremo misotro toka sy divay aza mihinana zava-padiny tandremo tsara ireo mandra-piteraka ao tamin'izany manko zany ny olona afaka misotro toka ny olona tamin'izany afaka misotro divay ny olona afaka mety mihinana zay tia ny hoanina ny olona fa ity vehivavy ity zay hidiran'ny fanahy masina dia tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetra noho izany ry madama raha tianao nisy fahagagana esan'ny fanahy masina aza mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Ataovy aleluia. Hajanony ty ozy izy ny fanahy masina aza misotro toka aza misotro divay aza mihinana zava-padina misy interdit misy zavatra tsy azonao atao misy zavatra tsy maintsy tandrema fa tsy zay tianao atao ary zay foana ny averimberiko rehefa miasa ao anatinao ny fanahy masina na ny fitafinao ary miovy tsy misy an'izany hoe anabavy miteny mitetsy fatara fen'ny fanahy masina zany ka ny zipony hatrany apotipe dia mampidera fitombenana dia misaveraveraky eraky ny anna rehetrarehetra iny dia misy fanahy masina no tsisy azany sa hoana ozy izy nareo sa ve mety ve zany tsy possible zany tsisy fanahy masina mampisaveraveraky atrina hoeny raha tena fanahy masina anao tenao dia tsy maintsy mitandriny anao na ny fitafinao ary so dia manafitonana ny lehilahy so dia manafitonany olona mahatonga ny mason'ny olona mijangajanga mahatonga ny mason'ny olona ny sain'ny olona voaloto ty fitafiko ty zany ny fanahy masina rehefa miasa fa tsy tsy rarahako zay fijeriny hafa zao ny tiako e zay ny tiako tsy mety zany tsy mety zany teneniny anireo tsy mety zany tsisy fanahy masina hiara iasanao amin'izany mazava sa tsy mazava fa misy fepetra mba tsy handoto ny sain'ny olona ny fon'ny olona ny eritseritsy ny olona ny fihetsikao ny zavatra taonao dia mitondra ny olona ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mazava sa tsy mazava tsy manao zay mampalahelo an'Andriamanitra amin'ny fitantanao anao vola io zany ny olona misy fanahy masina rehefa ny alalanao tena misy fanahy masina ao anatinao na mitantana ny volanao anio ary ianao matahotra
so dia mandeha amin'ny tsy falehany ary zany volo zany mampatahotra anao na mitatana an'io arivo ariary io ary fa tsy hoe ailika amin'izay tiana ny lena na afafy any amin'izay afafy katrana any amin'izay tiana anaovana azy dia tonga ny nentoanao avy any aminao famadehan-drazana dia ry dadanareo akena navadianareo miantoka omby atsasany a dia volan'Andriamanitra nefa mifanay masina mampitandrina anao fa hosahirana ianao arinan'io fa tsy hoe men'Andriamanitra fitahiny ianao dia zay tiako fa volako volanao ahoana Andriamanitra namenao ny fahasoavana tsy fitahina io vokatry ny fanay masina miasa ao anatinao dia misy fanambinana ianao ny tahina miasa ny tananao alleluia tandremo tsy zay tianao atao teneniny eo anilanao tsy zay tianao atao e mazava sady tsy mazava zany fampianarana misy zavatra be da be mila tandremana misy zavatra be da be mila tandremana rehefa ao anatinao ny fanay masina mila mangataka amin'ny fanay masina na ny fomba firesaka ao an-trano na ny fomba zany lizy e ny olona misy fanay masina zany tsy manafitoa ny olona lava ary sady tsy mandratra olona koa manina hoe mitsabo olona mitondra ny olona ho any amin'ny fahasoavana ny zavatra teneninao fa ianao zatra mandratrandratra olona io indrindrandrindra mpanompon'Andriamanitra ny olona mety anaiky fa Andriamanitra maninona tsy manaiky zany mampatonga sainanao any isy fotoana nieritseritra an'le problème le hoe maty tampoka amin'ny vadin'le mpanompon'Andriamanitra nefa zany mpanompon'Andriamanitra zany tena mpanompon'Andriamanitra manana ny maizy azy ary fatadaza eraky zao tontolo zao ary mitory ny fahamasinana zay hoe Jesosy misy zavatra mila jeren'ny fiangonana mazava very pastera isany ry mpanompon'Andriamanitra isany ry mpino ry mpanao délivrance ry intercession le izy zany tsy ianao tsy teneny eo anilanao ise tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsy mitovy amin'ny olona tsotra ianao raha vao anatinao fanay masina dia tadidio fa olona spécial VIP ianao le olona miavaky reny ianao alleluia tsy afaka mandray fanapa-kevitra ranofo tsy mahazo mandeha amin'izay tianao atao hoe tiany tiako atao tsy maintsy miaigna zany na tonga na dia Jesosy ary na dia Jesosy azy zao ny vavaka nataony Jesosy tao amin'ny sang Getsemane raha zao tao tompo dia sory amiko tianao izy kapoka ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa na dia Jesosy azy tsy ny sitrapo no natao fa nen'izy mila manontany foana ianao izy narain'izany toriteny zany mila manontany foana ianao sitrapon'Andriamanitra inona tompo no avaliko ny vadiko zao ny teneniny ahy zao ny zavatra ny soratany ato amin'ny mesazy zao Jesosy nitoetra ny vadiko mifamaly amiko foana izy inona no avaliko aza miteny hoe tena efa ely zay nandeferako zay fa na dia efa ela ary ianao no nandefitra dia mbola miaraka amin'inona ihany ianao vao mamaly fanapa-kevitry mifanay masina fa tsy hoe ela ny nandeferako fa ampisehoko ny lohako amin'izay ny olona manana mifanay masina tsy manao azy tsy ny lohanao ny ampisehoana fa ny fanay masina mamaly araka ny fitarihan'ny fanay masina miresaka araka ny hitarihan'ny fanay masina miteny arak'izay hitarihan'ny fanay masina amen ave alleluia teneniny eo anilanao rapitso hoe dia amin'ny sabotsiny ray rapitso moa makaina kely fa mpanompon'Andriamanitra hafa neto fa amin'ny sabata amin'ny sivindray aho tena angotragotraka amin'ny sabata izao ny fampianarana alleluia fa hita ihany aloha nareo hoe nangingina kely androany ohatrany hoe mandiny teny e nda hoe tsangana vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko
nandefa ny teny izy mba asy